Musitani jajaku manao ny anao andriamato rarinay sabotsy androany andro farany eto mitalahary asany mba azo tomombany hoe fa mba firy zegny sony mba voangana ny sony voangana teto amin'ny terary asany ty dia efa mihoatran'ny 10 000 sony amin'izao fotoanandro zao ary ankeo maraina zany izay mahatoko sony fa mbola itongo ny olona amin'izany ny zavatra tsara marina dia ny hoe tsorona mbola tsy ampy ny ezaka ary mbola tsy ampy ny fahakelezana ny rararaka ny tokony ho izy fa zay mahaly tena sinama ho lasa lavitra zany ny toeny zao fisehoana izao zavatra to sinamany zao dia hitatra manerana ny arabe lehibe to Tananarivo rehetra ny fanambolan-tsiny manomboka amin'ny herinandro ary hiparitaka manerana ny faritany zao fampisehoana izao ary ny tanjonay ara misy fitamanana malagasy ampiseho an'izao any à Paris ary any Moscou koa izay fananaiky azona fandray amin'izany sarotra nefa tsy maintsy atao le tolona atao mafy nefa tsy maintsy atrena fa dia misy namany zava-dehibe ho anay dity raha tsy mivoaka malagasy lemao ny lasary fanina hiera anankiray ny fiesy manaraka ny ataon'ny fitondram-panjakanany ary miezaka miady amin'ny heritiny le fanjakana teo tompony zao tontolo zao teo maître du monde dia sarotra misy ny fahafana marina dia mivoaka miaro ny zoro sy ny fahafana sy namaka manontolo sarotra zany ady any tsy maintsy atao isika mahalala fa tsy maintsy fanjakana ny fanaraka fa ny anjarany ACS dia manaitra ny amin'ny malagasy ilay fiandrianam-pirenen'ny malagasy sy fiandrianan'ny fiarahamonina malagasy hiaro ny zoma olona zay tokony anana sy ny namana ary zay no mahatonga anay manaitra amin'izao tontolo zao sy fanjakana maro eto ambony tany zay maro ny miezaka mifandrainay milaza manao hoe rary ny sitrony tokoly raha mipetraka amin'izao fotoanandrony zao tontolo zao vaovao zao miady manohitra ny fanatotoloana miteraka mbola fanjanahana sy ny namana ihany zay zany miady atao kasika nytiraraty ka ty fa nytanina daladala ampanao gazety any izy ty za moa le teny hoe fanjakana tsy dia tiako satria efa nazavaiko inona ny antony fa zao raha misy hoe marika ny hoe fitiavana tanindrazana ataovaka tsy misy mihoatra noho ty fangatana amin'ny famerenana ny tany malagasy ao Madagasikara ka zao ianao efa tety foana nanomboka fakimaly manjaky ny androany mba nahita mpitondra ve anao nanao siny teto teto zany za miresaka le fanjakana zay zay miteny amin'ny ankapobeny fa ireo mpitondra ny tiako resahana amin'izay fandehanjavatra zay hatramin'ny teto zany dia misy mpitondra teo aloha ministre sy namana sy député tonga teto ary misy ao anatin'ny député amin'izao fotoanandro zao koa nisy tonga fa ny mpitondra fanjakana nanasaina azy ireo mpitondra amin'izao fotoanandro zao dia tsisy tonga aloha hatramin'izao mampalahelo ihany zany satria zay le tonga fitenenina hoe zavatra kely madinika mamaritra problème goavana tena zay fa dia le tira raha ty eny mampiseho ny toetra ny tsiraray avy manoloana ny Madagasikara sy firenena-pirenena ny tsy fahatongavany dia mamaritra azy keo manao hoe inona marina ny tadiaviny amin'ny fiarovany firenena-pirenena ary fahatongavany koa dia mamaritra an'izay koa samby tsaray ny tantarany rehetra ary ny voaka ny renay dia hoary fanina hitsaran'izany manao hoe ahoana ny teona misy ny rehetra fizarana ny arena eto fitozana ny fatsakana sy namana eto eo fandehanjavatra rehetra misaotra indrindra tompoko Raso indrindra mandra-pionary veloma Musitani jajaku